Amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray. Hivavaka antsika hametrahantsika izao fampaherezana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina mitera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay, misaotra anao amin'ny fiasanao isan'andro, velon'aina, salama sy matanjaka, ary mbola miaraka aminay isan'andro ianao. Ianao no anton'ny zavatra rehetra, ianao mahatanteraka ny zavatra rehetra, ka dia ianao no teraina, ianao no mena voninahitra, tsisy Andriamanitra toa anao ary tsisy Andriamanitra tahaka anao, ka dia mitoera amin'ny voninahitra ao amin'ny fahefanao rehetra. Mangataka ny fahainao masina indrindra ampiteny, ampafantatra ny sitraponao ka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, ary ao ka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Eny ry havana, tonga ny fotoana mbola hifampaharezantsika. Androany dia efa tolotra anao sahady etỳ am-piandohana zany tahaka ny mahazatra ny lohateny izay ifampizarantsika. Ny lohateny izay ifampizarantsika dia hoe fantaro ny herin'ny tenin'Andriamanitra, na fantaro ny herin'ny feon'Andriamanitra. Ny teny zany na ny feon'Andriamanitra mety azo raisina amin'ny zavatra iray ihany ireo, fa tokony fantatsika ny tenin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, tokony fantatsika ny tenin'Andriamanitra, ary tokony fantatsika koa fa misy hery ny tenin'Andriamanitra, manan-kery ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika izany izay voasoratra amin'ny Hebreo, Hebreo 4:4, ny 2:12 ka hatramin'ny 13. Alohan'izay dia tsara fantatsika ihany koa ngamany ny amin'ny hoe nanoratana ny tenin'Andriamanitra, nanoratana ny Baiboly zany. Ny Baiboly dia fantatsika ihany koa, na lazaina amintsika zany fa nosoratan'i Mosesy izy io. Indrindra ny Baiboly zany tany amin'ny testamety taloha, ny atao hoe Torah amin'ny teny Hebreo, Pentateuque, dia Mosesy nanoratra azy. Ahoana moa no nanoratan'i Mosesy azy? Raha fantatsika ny tantaran'i Mosesy dia natsoin'Andriamanitra manokana izy, ary rehefa eona amin'ny zanaka Israely na eona amin'ny Mosesy Andriamanitra, dia nampitandrina azy, mampiomana azy 2 andro, 3 andro, herinandro mialoha. Tandremo eona aminao amin'ny tendrombohitra Sinay, aza misy avela olona mivezivezy ao, aza avela misy biby akory ary, fa mety ho faty izy. Zany hoe Andriamanitra, araka ny efa fampianarana teo aloha koa, Andriamanitra dia sari-piaro. Rehefa hiteny izany dia tena sari-piaro. Mosesy ireny nividiany, maninona no Mosesy no nividiany manokana tamin'izany ny tenenana. Izay ilay hoe tenin'Andriamanitra. Mosesy rehefa niona tamin'Andriamanitra, fantatsika koa tamin'izy nandray ny didifolo, nijanona 700 andro 700 alina mahery ary izy, satria naveriny indrola izy tany an-tendrombohitra, dia nandray ny didifolo tenin'Andriamanitra ny soratana. Ary izy dia miona amin'Andriamanitra, maheno feon'Andriamanitra izy. Mahagaga hoe mahoana moa no ahafahana manoratra, na hoe mety hoe foronina ve ny amin'ny tantarany amin'ny Baiboly, ny amin'ny testamety io taloha indrindra, fa naheno feon'Andriamanitra izy, ary tena hoe niona tamin'Andriamanitra mihitsy, natonga azy nanoratra ireo zavatra rehetrarehetra izay iorenan'ny finoantsika io. Io zany tokony fantatsika hoe ny tenin'Andriamanitra sady velona sy mahery, misy feon'Andriamanitra koa izay nampiteny ahafahantsika nahafahan'ny Mosesy nanoratra ny tenin'Andriamanitra, izay ny sy ny finoana, ny fineon'ny zanak'Israely anaraka an'io Andriamanitra io, satria ny soratany naseho taminy mihitsy Andriamanitra, ankoatra ny fisehoany tamin'ny Mosesy dia niseho izy.
amin'ny fomba maro tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny andry rahona, ny andry afo, tamin'ny feo, tamin'ny kotrokorana, tamin'ny zavatra maro. Ka izay no resahantsika eto izany hoe tokony fantatsika io tenin'Andriamanitra io, ary tsy fantatra fotsiny izany hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, ianarana amin'ny fahalalana, mamaky mazoto mamaky, haiko tsy anjery ny toko sy ny andininy, fa mila fantarina ny herin'ny tenin'Andriamanitra izany. Misy hery amin'ny tenin'Andriamanitra, io no idiran'ny fanahy masina. Rehefa fantatrao mandray ny fanahy masina ianao, mamaky ny tenin'Andriamanitra ara-panahy ianao, dia azonao koa io herin'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny teniny. Vakintsika ny Hebreo 4:1-12 aminaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy aharihary eo imason'izay hafarany ataontsika. Izay izany ny tenin'Andriamanitra ahafantarantsika izay hoe voateny eto mihitsy ho an'ny mponina tao Hebreo hoe fa velona ny tenin'Andriamanitra. Izay aloha izany tokony fantatra hoe ahoana moa ny tenenina velona ny tenin'Andriamanitra io. Araka ilay tenitsika teo ilay Andriamanitra velona mihitsy no niseho sy niteny namoaka feo tamin'ny Mosesy, dia nampanoratra ny teny hoe sorato izao ho an'ny olona, ho antsika koa izany izay nahazo nandovo mino ny tenin'Andriamanitra noho ny Jesosy Kristy. Ahoana moa ny tenantsika ilay hoe velona? Raisintsika sady ny any amin'ny Jaona voalohany, ny epistilin'ny Jaona, nosoratan'ny Jaona, ilazantsika hoe velona io tenin'Andriamanitra io. Ahoana ny ilazan'ny Jaona anazy hoe aminaran'i Jesosy. Eto ary dia niteneny mihitsy hoe amin'ny soramandry eto amin'ny baiboly keto izany hoe ny teny tonga nofo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny andiny voalohany. Mbola vakintsika any amin'ny Genesis ihany rehefa aveo fa izay ilay velona ny tenin'Andriamanitra. Lasa nofo, tonga nofo mihitsy ary izy satria tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra velona ny vavahantsika fa tsy hoe Andriamanitra maty. Fa mbara foana izay dia ilay tenin'Andriamanitra izany teny velona, maheno feo ianao ary tenin'Andriamanitra velona. Ankoatr'izay koa, andiny faharoa, izy i lehibe io nasoratana io, izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy io tenen'io Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy dia velona. Vao nankalazaintsika teo ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, na ny velona fe nombona tamin'ny fijaliana izy dia nitsangana tamin'ny maty, niseho tamin'ny mpianatra izy. Taoriny ny fitsanganany tamin'ny maty dia ny teny, izay ilay namoaka feo, ilay Andriamanitra velona, ilay Jesosy Kristy velona, dia namoaka feo ny teny fiadanana ho anareo. Izay izany ilay midika fa velona ny ten'Andriamanitra, ny fahaveloman'ny ten'Andriamanitra dia Jesosy Kristy velona ihany koa io. Andiny fahatelo, izy no nahariana ny zavatra rehetra, Jesosy Kristy izany. Ary raha tsy izy, raha tsy Jesosy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izay no mahatonga ilay hoe tenin'Andriamanitra taria tamin'ny voalohany dia Andriamanitra, dia ilay tenin'Andriamanitra io dia Jesosy Kristy. Noho izy ny tenin'Andriamanitra, noho Jesosy nahariana izao, ary na tsy izy dia tsy zavatra nahariana. Andiny fahaefatra ary hoe izy no nisy-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Andiny fahadimy, ary ny mazava dia namirapiratra, dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Izay ilay tenin'Andriamanitra velona. Velona io Andriamanitra tonga nofo, Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra, izay ambarany eto.
firenantsika toizantsika ilay izy hoe fa velona dia aveo ny teneniny hoe sy mahery. Zany hoe velona ny tenin'Andriamanitra dia mahery ny tenin'Andriamanitra. Io zany no raisintsika koa avy eo amin'ny hanjavantsika ny tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra hozy izy ka maharanitra noho ny sabatra roa lela. Fanazavana fohy ny amin'ny sabatra roa lela, ny antsy andidintsika dia lela iray ihany no mandidy mba tsy handratra ny olona, mba tsy hampandratra zany rehefa miasa ianao an-dakozia. Fa ny sabatra roa lela ity dia sabatra izay nentina iadiana tamin'izany fotoana izany. Ka raha vilinao miankavanana io na ankavia na midina na miakatra dia manapatapaka izay fanena aminy zany. Izay mahatonga an'izy hoe maharanitra, sady atao maharanitra mihitsy izy tamin'izany, maharanitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy. Manindrona ny tenin'Andriamanitra dia manindrona. Rehefa mifanena amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia voatsindrona. Izany tsika rehetra rehetra nandalo tamin'izany ny tenanay tao anatin'ny filomanosana amin'ny fiainan'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra, fanena koa amin'ny feon'Andriamanitra, maheno bitsika ianao na maheno tenin'Andriamanitra, dia tena hoe sarahany, ampisarahany amin'ny mampisaraka ny aina sy ny fanahy hozy izy. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io dia miasany amin'ny aina sy ny fanahy. Nanahirana mihitsy ny fitadiavana ny aina tao anatin'ny mety mitohy hatramin'izao fotoana izao ary amin'ny fotoana tenenantsika izao moa zany efa somary efa mijanona ny amin'ny hoe Covid-19. Fa rehefa tonga ilay aretina dia tena mila tsy mahazo aina mihitsy ilay olona, ary io aina io no tadiavina. Na dia misy ary ny fitadiavana hoe teknika zany na nomezana ny aina, fa rehefa afaka ilay izy miala ilay aina noho ny fomba zavatra tsy takatry ny sain'ny olombelona, dia lasa ilay aina dia miroso amin'ny fahafatesana ny olona. Ka io tenin'Andriamanitra io zany fantatsika tsara koa fa ny tenin'Andriamanitra rehefa niteny Jesosy hoe ry Lazarosy mivoha tao ianao mitsangana, dia nitsangana tamaty Lazarosy. Ny tenin'Andriamanitra zany, tenin'i Jesosy, Jesosy Kristy izay tonga nofo, ilay teny tonga nofo dia raha raisinao inoantsika fa mahery io dia mitondra aina, mitondra fahanazavana hozy izy, mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Izany hoe lasa fiainam-baovao ny ainanao, tsy ilay fiainana ilay fanahy taloha koa, tsy fanahy ratsy. Misy fampianarana efa nampianarina teo aloha ny amin'ny fanahy tsara, ny fanahy ratsy. Fanahy tsara zany no entin'ny tenin'Andriamanitra aminao, esorony daholo izay ratsy aminao. Any amin'ny Salamy voalohany any dia miteny mihitsy izy fa sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny lalan'ny mpaniratsira, tsy miara mitoetra amin'ny mpaniratsira hozy izy. Ka izay amboarin'Andriamanitra no ny tenintsika tsirairay avy, ary no ny tenin'Andriamanitra no manova-tsika, manindrona ny fontsika, hitondra antsika amin'ny fibebahana. Rehefa mibebaka isika dia miala amin'ny fahotana, mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, atao batisa, mandray batisan'ny fanahy masina. Izany rehetrarehetra izany dia noho ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga anazy hoe hatramin'ny fampisarahana, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka. Ny tonona sy ny tsoka eto izany dia hatrany amin'ny atina, hatrany amin'ny taolana. Io taolana io anisan'ny mafy ny taolana io, sarotra ny miditra anaty taolana any, fa ny tenin'Andriamanitra dia tafiditra any. Ao anatin'ny tsoka ao no misy ny aina koa. Anao amoronana ny rà, avy any ny rà no miforona. Ka izay io tenin'Andriamanitra hoe ny ràn'i Jesosy izay mikoriana, izay nalotsaka teo amin'ny hazo fijaliana, izay miaina ao anatinao no mitondra aina vaovao, hanalanao amin'ny maizina, hanalanao amin'ny faharatsiana, hanomeanao aina vaovao, fanahy vaovao, hery vaovao, fo vaovao. Esoriny aminao izy ny fo vato, dia soloany fo nofo ny ao aminao, dia hiditra amin'ny fahateraham-baovao ianao. Fa misy fampianarana amin'izay koa lohateny hoe ny fahateraham-baovao mampirisika antsika
hiaino izany tena fampianarana izany ihany koa zany na fampahelezana. Dia io izay ka maninona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Zany hoe tsisy miafina amin'Andriamanitra intsony ny aminao. Izay mahatonga an'ilay rehefa mibebaka ianao dia miteny ao anatren'Andriamanitra. Fampianarana mahatsiaro foana hoe maninona no averin'ny tompo ao anatin'ny saina foana hoe rehefa manatona an'Andriamanitra ohatsy izy dia Jesosy no nampianatra an'io. Midiro amin'ny efitranonao mangingina ohatsy izy fa andrainao amin'ny mangingina hamaly anao. Izay ilay hoe rehefa tonga aminao ny ten'Andriamanitra dia manatona an'Andriamanitra ianao mangingina. Mahagaga mihitsy hoe tsy kivy ny olona mandoha vola any amin'ny psikologa, psikiatra mandoha vola satria izy hiaino fotsiny ny teny sy ny tantaranao dia verinao foana ianao. Fa rehefa saina mamaky ny ten'Andriamanitra na mihaona amin'Andriamanitra ny olona dia tsy vitsy izany fa izay ihany io atao io. Mamoaka ny ao am-ponao amin'Andriamanitra ianao, hita ny ao am-ponao, fantany ao am-ponao ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo izy, mahafantatra an'izany izy. Dia rehefa entinao aminy hain'Andriamanitra mamaha ny olontsika tsirairay avy. Raisintsika ny Genesis toko voalohany amin'izay ilay hoe mahery ny ten'Andriamanitra. Genesis toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ny raisintsika anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Io ilay fandresantsika teo ihany amin'ny jaonina teo ihany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Inona naharian'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany? Izay tany izay tsy nisy endrika foana, ny aizina tambonin'ny lalina hozy izy. Dia ahoana ny teneniny hoe ary Andriamanitra andiny fahatelo nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Amin'ny dika teny hafa izy dia Andriamanitra ny teny, tena ny teny mihitsy Andriamanitra. Izay ilay tenin'Andriamanitra nisy feona avoakany teo hoe misy mazava dia nisy mazava. Izay zany ilay tenin'Andriamanitra manapatapaka, mahery io tenin'Andriamanitra io hain'Andriamanitra nampisaraka. Eritrereto tsara hoe nisy foana, zavatra foana hozy izy tambonin'ny lalina, nisy aizina. Fa ny fan'Andriamanitra tambonin'ny rano nampisaraka. Hain'Andriamanitra mampisaraka ny maizina sy mazava. Misy mazava hozy izy dia nisy mazava. Izay no angatahantsika tahaka ny tenenan'Andriamanitra nisehony tamin'ny Mosesy, tamin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa, tamin'ny Paoly izay nanoratra ny Hebreo koa. Niseho tamin'ny mihitsy Jesosy. Maninona no enjehanao azy izy Jesosy Kristy? Izaho ilay Jesosy Kristy enjehanao io. Izany hoe naheno feo izy dia tena izay feo izay ilay tenin'Andriamanitra, ny teny tamin'ny Andriamanitra, ny teny tamin'ny Jesosy dia niova izy. Nanomboka teo izy zavatra hafa mihitsy indray, zavatra nitoriany fantatsika tsara ny asa lehibe nataon'i Paoly. Ka izay ilay tenin'Andriamanitra mahery io zany velona ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia efa teo fanahany nambombany tambonin'ny rano izy. Dia aveo izy ny teny ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra no nampisaraka ny nampisy ny mazava aloha voalohany indrindra, dia nampisaraka ny mazava sy ny maizina koa, nampisaraka ny rano ambony sy ny rano ambany, vakiantsika eo ambany kely eo fa tsy ho vakiantsika izao. Dika izay midika izany fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, mino ny tenin'Andriamanitra ianao dia tonga aminao koa ny feon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra mampisaraka anao, manala anao amin'ny maizina. Tsy andehananao intsony amin'ny maizina. Tsisy ifandraisan'ny fahatsarana sy ny faharatsiana aminao intsony. Fa Andriamanitra tsy tian'ilay matimaty alohan'ny mivavaka hozy izy izay matimaty, fa
mily tsika rehetrarehetra na ianao mafana na mangatsiaka. Fa rehefa tena mafana ianao a, mandray ny ten'Andriamanitra, misy ny mazava ao anatinao a, dia hozy n'Andriamanitra hoe hita n'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary Andriamanitra hozy izy a, ary nampitsara an'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Azagaga ianao a fa rehefa mandray an'Andriamanitra, mandray ny ten'Andriamanitra, dia tsy miaina amin'ny maizina intsony. Tsy tafaraka amin'ilay olona mpaniratsira intsony ianao. Na hozy ny olona lasa hafahafa izy, lasa ohatran'ny miavinavina izy. Tsy miavinavina ianao fa efa miaraka amin'Andriamanitra ianao a, fanahin'Andriamanitra ny ao anao a, dia mifanahy amin'ny fahazavana, dia Jesosy Kristy ilay fahazavana. Jesosy Kristy ny fahazavana, Salamy 7:5 fanilo ny tongotro sy fahazavan'ny lalako ny teninao. Izany hoe ilay tenin'Andriamanitra fantatry Davida mihitsy, fa rehefa mandray ny ten'Andriamanitra ianao dia lasa mazava ny lalanao a, ary tsy mandeha any amin'ny maizina intsony ianao fa mandeha amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Izay zany a ilay fanazavana an'ilay hoe velona ny ten'Andriamanitra sady mahery ny ten'Andriamanitra. Ka dia mampirisika antsika hiorona tsara ny amin'ny ten'Andriamanitra. Jesosy Kristy efa nolazaina teo fa nalainy devoly fanahy rehefa avy nifady hanina 7 andro 7 alina, ary devoly dia nafantatra ny ten'Andriamanitra nentina nakana fanahy azy. Fa nivaliany Jesosy tamin'ny ten'Andriamanitra koa izany. Izy raha teo Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, dia valiany tamin'ny ten'Andriamanitra. Izay zany mila mahafantatra ny ten'Andriamanitra tsika, fa raha tsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra tsika dia avilivilin'ny Satana. Devoly dia tsy kely lalana mihitsy. Satana dia anjely tany an-danitra tany niaraka tamin'Andriamanitra, nahafantatra amin'ny feon'Andriamanitra koa, mahafantatra ny ten'Andriamanitra no nazera tetỳ amin'izao tontolo izao ity. Dikan'izay a, rehefa ho aminy ianao a, dia manana ny fombany koa izy a, ahafantarana ny amin'ny fahefany amin'izany teny Satana izany. Fa ianao rehefa manan'Andriamanitra, mandray ny ten'Andriamanitra, dia fahefana sy hery hafa ary fahavelomana hafa no men'Andriamanitra anao. Fahavelomana voalohany a dia fanena amin'ny ten'Andriamanitra tsika, dia mandroso amin'ny fibebahana, mandroso amin'ny fialana amin'ny fiainana ratsy a, mandroso amin'ny fahamasinana, fitondran-tena, fihetsika, fitafy, fomba, fialana amin'ny faharatsiana rehetra, amin'ny fijangajangana, ny fomba n'izao tontolo izao, dia mandroso amin'ny fahazavana. Izay mahatonga an'izy teo hoe fahazavanaina hozy izy. Tena hoe mampisaraka amin'ny verena kely ilay Hébreu teo. Mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Izany hoe tena mitondra fahazavanaina mihitsy. 9:30 ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo amasin'izay hiafarany ny ataontsika. Tsisy miafina amin'Andriamanitra ny ataontsika ny ao amin'ny fontsika, araka ny teny teo fa izy mahay manova ny fo vato fo nofo, mahafantatra ny fo sy ny vozy izy a, ka ary manova antsika tsirairay avy. Mahazo toa izany a, aoka tsika samy azoto hamaky ny ten'Andriamanitra, hangataka ny fanahy masina mba hanazava antsika koa ny tenin'Andriamanitra, mba tsy salasala tsika fa hatoky hatramin'ny farany. Hamarana antsika sady a izao fanazavana fohy ny amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahaveloman'ny ten'Andriamanitra izany a, dia raisitsika ny ao amin'ny Jaona 1:1, ny 9:1 ka hatramin'ny 10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana. 9:1 izay. Raha raisitsika sady eo izany dia efa fantatra hatramin'ny voalohany a, no efa nafantatra Jaona, niaraka tamin'i Jesosy ireo, vidian'i Jesosy mihitsy izy. Renay hozy izy, izany hoe naheno feo mihitsy izy. Izay ilay feon'Andriamanitra sy ten'Andriamanitra dia mila henontsika. Efa hitan'ny masonay, izy mihitsy nahitan'i Jesosy, nahitan'ny fahagagana, nahitan'i Jesosy Kristy koa izy nitsangana tamin'ny maty, velona niaraka tamin'ny teny. Ary efa nijerenay sady efa notsapain'ny tananay.
tena nahita izy, fantany ny fahatsapana ny tenin'Andriamanitra, ny herin'ny tenin'Andriamanitra hoe dia ny amin'ny teny fiainana. Zavatra tena hitany, jereny, tsapainy ny tanany, izay zany tokony fantatsika mihitsy fa io tenin'Andriamanitra io dia teny fiainana, velona sy mahery. Mila tsapatsika ary fantatsika, rentsika io ary ho hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tena mino ny tenin'Andriamanitra isika. Andiny faharoa, fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'iray ka efa naseho taminay. Tsy hanazava an'izany betsaka fa mampirisika antsika handinika tsara ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa fanena amin'ny tenin'Andriamanitra isika, fanena amin'ny Jesosy, dia lasa vavolombelona manambara ozy izy. Ny fiainana mandrakizay, tsy ny fiainana ety amin'izao tontolo izao no ambarantsika amin'ny olona, fa ny fiainana mandrakizay mba hidirantsika ny fanjakan'ny lanitra, ho tafiditra any an-danitra isika tsiraray avy, mba tsy ho tavela ety amin'ny fiverenan'ny Tompo na ho ela na ho haingana. Andiny fahatelo, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba ahazahoanareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia ny amin'ny Ray sy ny amin'ny Jesosy Kristy Zanany. Ary izao ny zavatra nosoratanay, ary izao zavatra izao no nosoratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Izay zany nosoratana ny tenin'Andriamanitra tahaka ny nandraisan'ny Jaona eto, tahaka ny nandraisan'ny Mosesy, mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Raha tsy voasoratra io dia tsy ao anatin'ny fifaliana mihitsy isika, fa ohatrany hoe lasa resaka fotsiny ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra, fa manoratra. Ary ny olona hatramin'izao raha mivangin'ny Tompo ianao dia mbola manoratra. Izay koa ny anton'izao hoe fanazavana efa amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao zany, dia noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny fanahin'ny Tompo izay mampirisika antsika nandray an'i Jesosy Kristy, dia mizara amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao, ohatrany manoratra ihany koa izao. Ary izao andiny fadimy, ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Ary raha hoy isika manana ny firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rahan'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Andiny fahavalo, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ato amintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia nampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatitsika. Izay zany raha milaza fa tsy manota koa tsika, tsy voatsindro ny tenin'Andriamanitra, fa manamary-tena, dia mampandainga azy. Ary ny teniny, ilay tenin'Andriamanitra sy ilay feon'Andriamanitra tsy ao anatintsika akory kay. Ka izay ilay hoe mandroso mandrakariva amin'ny fibebahana. Izay no anton'ny fampizarantsika. Ho avy Jesosy Kristy mibebaha ianao, amboary ny fiainantsika tsiraray avy, mba tsy hisika koa rehefa nandray an'ny Tompontsika, dia miara mifampahery mba tsy hisika izao koa no lavina amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ka dia misaotra ny Tompontsika miteny, mampirisika antsika azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, hangataka amin'ny fanahy masina amin'ny famakiana izany, mba tsy ho very foana, tsy handeha amin'ny fahalalana fotsiny, fa handeha araka ny fanahin'ny fahamasinana, dia ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia misaotra ny Tompontsika amin'izany teny izany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola mihaino eto indray tsika amin'ny fotoana manaraka. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Tompo, manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.